Ravana malala, manasanao mba iray fo iompo amin'ny anjara soa ery fiononana isika. I anjara soa dia tsy salama. 20 taona izy zao ary mipetraka ao Antsirabe ao amin'ny fokontany fiadanana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 izy no tratran'io tsy fahasalamana io, nivonto be misy rano ao amin'ny kibony. Tsy maintsy niditra hôpitaly izy tamin'izay, nesorina mihitsy ilay rano. Tsy mbola sitrana nefa fa mbola miverina foana ary amin'izao miresaka izao dia isam-bolana izy no manala, tsy maintsy manala an'izany rano zany ary reraka miamay, lany vola tanteraka dia mangataka an'Andriamanitra mba hiditra an-tsehatra. Andao hiara iompom-bavaka aminy isika, angatahantsika Andriamanitra mba haneho ny hery lehibe maha-Andriamanitra azy. Hiara hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, ankehitriny ty havanay ty anjara soa hery fiononana dia mitodika aminao ary tena miandrandra ny fidiranao an-tsehatra. Fantatrao Andriamanitra ny tsy fahasalamana mahazo azy ary satria tsy maintsy manala ny rano ao amin'ny kibony isam-bolana reraka loatra noho izany ary miamay, lany ny vola, lany ny fananana kanefa ianao tsy voafehany izay mety ho hamafiny ny tsy fahasalamana. Ianao fantatray fa manana fomba maro, eny fomba be dia be hanarivony ahafahana miditra an-tsehatra, ahafahanao maneho ny herinao amin'io zanakao io. Andriamanitra, raha sitrakao dia mba asehoy azy fa tia azy ianao, ary asehoy azy te hamonjy azy ianao, asehoy azy fa mila manolo tena feno ho anao izy ary ianao kosa handray an-tanana ny fiainany. Betsaka ny fanandramana mety ho fanolalovany. Angamba koa Andriamanitra, betsaka ny faniasiavana efa nataony na efa nisy fotoana varimbariana tsy dia nieritreritra loatra ny fiainana miaraka aminao fa dia ny angatanay Andriamanitra, raiso an-tanana ny fiainan'io zanakao io, mamindra ianao fo ary mamela ny elony. Ary raha sitrakao dia mba ho tena babo ny fanahinao masina ny fiainany, hanolo tena ho anao tanteraka izy, hanompo anao tanteraka izy. Eo ny fanasitranana ny aretiny, eo ny vahaolana omenao azy eo amin'ny fiainany manokana, fa mihoatra lavitra noho izany rehetra izany Andriamanitra, dia engane mba ho tena reny anjara soa ny feonao miantso azy, mba tena hanolo tena ho tonga tena zanakao, dia mba ho isan'ny tena handray an'i Jesosy amin'ny fahafenona izy ary azo hery mba ho tonga tena zanakao. Hanaiky ny fitarihy ny fanahy masina satria izay tarihy ny fanahinao no zanakao. Andriamanitra, fantatro fa mahay mihoatra lavitra noho izay takatry ny sainao mba ho an'izany zanakao izany ianao, ka dia mamela ny fahafoizan'ny sainay, mamela ny fahafoizan'ny sainy. Engane Andriamanitra, mba hifikitra mafy aminao ny tanam-pinoany ary mba izany koa izahay rehetra miompom-bavaka izao, mba hidiranao an-tsehatra amin'ny fomba manokana eo amin'ny fiainany. Ny vavaka rehetra dia tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy. Amen.